Vaovao hafa tanteraka kosa indray namoaka toromarika ny avy eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantamanam-bola nampatsiahy fa voarary ny fitokonana ho an'ireo mpiasam-panjakana manana andraikitra fitantanana ary ho an'ireo mpiasam-panjakana sokajy ACB manoloana ny fitokonana tanterahan'ny mpiasan'ny fahadiseranana io miteraka fitarainana ho an'ireo mpandraharaha moa ity fitokonana tanterahan'ireo eo anivon'ny fahadiseranana ity. Izay moa nefa anetana be mpiasan'ny douane sy ny douane rehetra ngeky no manao an'izy io fa misy mpiasa tena hoe eritreritra ny manzay rehetra marin'izay tokoa fa na reny ary nge misy raha ihany ty azy ary tsy maintsy ampiarina satria moramora miteny hoe 5 milliards d'ariary isan'andro ny perte ao manque à gagner ao anatin'io fa tsy zany fotsiny io l'opérateur mana problème raha tsy teny amapasapaty fotsiny misy manao exportation azy misy importation indra ny bloqué izy raha ohatra ka tsy mandeha zany rehetra zany fa iny anankiray moa ndresary fa misy opérateur maro samihafa koa ka manomkamtaraina aminay amin'izao fotoana zao anatin'izay ary aisika zao koa mampanjifa tsy fantatra zay mety hoe nanindrivoka zay nanetana fampiasana douane hoe fireneny ty fa raha ohatra tena misy hevitra tena marina tiana avotra dia andao iresatsika fa tsy azo atao an'izay izy hoe vitsy zao dia misy azo andray vitsy zao dia misy azo andray ohatra manahirana misaka ny zavatra ohatran'izay fa aleo samy mba olo-pirenena mba matotra sy tompona andraikitra dia tena mba mijery hoe inona ny tena tombontsoa amin'ilay firenena fa ity koa resary ty volambahoaka ty tsy azo atao any hoe ohatran'izao ny tianay dia zay no atao zany.